mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsiravin'indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ty amin'ity alarobia 17 volana aogositra. Mialohan'ny dirantsika ny amin'izany nefa dia vavaksika. Ry Tompo Andriamanitra, Tompo mpanjakanay eo, velom-pisaorana anao zahay fa mbola afaka miantso ny anaranao indray amin'ity anio ity. Ianao ilay anitokinay ary koa andrandrana fantatra na ao amin'izao fiainana izao na fiainana ho avy. Eo am-pelantananao manjakariva ny mombanay rehetra, izany indrindra ny todianay eto aminao ankehitriny, ny mba hamelanao ny fahadisoanay sy ny elikay rehetra. Tompo, anovo hery aminao amin'ny alalan'ny teninao zahay, fa dia toany sy avaozy ny fomam-pananay mba ho tanolona ka hitsiriny teninao, ary koa ny fiainanay ahafahana manambara fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tiavo tahaka ny tenanao ny vadinao. Tiavo tahaka ny tenanao ny vadinao. Maka isika ny Efesiana 5:7-20 ka hatramin'ny 70. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana, fa momba ny tenany isika. Amen. Ny fitsipika petraka Paoly momba ny tokantrano kristianina dia maneho ny fisian'ny olana eo amin'ny fiarahamonina. Ao amin'ny Efesiana izay nodrakitsika teo i Paoly dia mitodika amin'ireo lehilahy izay araka ny fahita tamin'izany andro izany dia nahazo ny fidiny tsy ho tiany nofiny ka nampahory sy nampiasa herisetra tamin'ny vadiny. Lehibe tokoa ny fahefana nomeny lalàna amin'ilay mpianakaviana tamin'ny andron'i Paoly. Teo amin'ny tontolo Grika Romanina, nanana zo ara-dalàna hanafay na hamono mihitsy ny vadiny, ny zanany ary ny mpanompony azy izy. Ambaran'i Paoly mazava tsara ao amin'ny Efesiana 5:5 ny ohatra faratampon'ny fitiavana dia ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana izay fanipaka tanteraka amin'ny ohatra nahazatra an'ilay mpianakaviana. Eto i Paoly mialohan'ny hidirany amin'ny resaka hafa dia mampitodika ny saina amin'ilay ohatra lehibe ka mangataka ny kristianina mba hanao tahaka an'izany koa, dia tahaka an'i Jesosy izany izay nanolotra ny tenany ho an'ny vadiny, izany hoe ny fiangonana, ka nanome azy izay rehetra ilainy. Asain'i Paoly miala amin'ny fomba mampanao mahazatra tamin'ny andro ny lehilahy kristianina ka hanao izay anehoana fitiavana tahaka ny an'i Kristy kosa. Manome antony hafa indray Paoly ny amin'ny Efesiana 5:5 ny amin'ny tokony hitiavan'ny lehilahy kristianina ny vadiny, ny fitiavan'ny tenany. Izao manto ny foto-keviny hoe fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony ozy izy, tsy manisy ratsy ny tenany na mandratra ny tenany lehilahy, fa mamelona sy mitaiza azy kosa. Asain'i Paoly mampitovy ny tenany amin'ny vadiny lehilahy kristianina mba tsy hisian'ny halozana na herisetra atao amin'ny vehivavy vadiny. Iray ihany ianao sy ny vadinao i Paoly, ka raha manisy ratsy azy ianao dia manisy ratsy ny tenanao ihany, ary ny olona misaina ara-dalàna dia tsy mba manao an'izany. Miverena ary amin'ny ohatra asain'i Jesosy i Paoly ka milaza hozy izy fa Kristy dia mamelona sy mitaiza ny mpino izay tenany. Raha fehezina ny hafatra dia hoe ataovy toy ny fitondranao ny tenanao ihany ny fomba fitondranao ny vadinao, ary raha ny marina dia tahaka ihany koa ny fitondran'i Kristy ianao. Irariana dia ho vady mahay mikolokolo, lehilahy mahay mikolokolo ny vadiny tokoa tahaka ny kolokoloan'ny tenany, dia aoka hanam-pitiavana tahaka ny ianao izay mikolokolo ny vatanao ny kolokoloanao ny vadinao. Raha manao ratsy ny vadinao ianao dia tahaka ny manao ratsy ny tenanao ihany koa. Tsarovy fa Kristy izay mitondra antsika lehilahy ary manao manasoa antsika lehilahy mba hahasoa ny tokantranontsika dia aoka ho soavintsika ihany koa ny vady aman-janakitsika ny hotsika fitiavana
tahaka nefa nanehoan'i Kristy fitiavana ho antsika. Amen. Raha ny masina tsara indrindra aho misaotra anao tompony amin'izany leso nanomenao anainy eo izany. Hitantaratra tokoa fa tianao hijoro mandrakariva ny tokantrano tsirairay avy. Mangataka aminao nefa izahay mba miala mifadisoa nisa tokantrano tsirairay avy indrindra izay lehilahy. Mampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hatsapa voalohany indrindra ny fitiavanao anay, ary ihany koa mba hampita izany fitiavanao anay izany eo amin'ireo vadinay. Mba ho lehilahy izay tian'ny vadiny tokoa aneny tsirairay avy izay manana tokantrano, ary koa hay hikolokolo izany fitiavana izany, aneo tahaka ny hikolokoloana ny vatana sy hitiavana azy, dia aoka hitovy fitiavana tahaka an'izany eo anatrianao mandrakariva. Mangataka ihany koa izahay mba ho aravinao ny disadisa misy eo amin'ny tokantrano izay sahirana ankehitriny hanjakan'ny Satana, ka roasina amin'ny anaranao ny Satana izay miasa mandrava izay rehefa natsanganao. Aoka tompo ny fanahinao masina mba hampitsangana mandrakariva izay mitady ho arodan'ny Satana, ary aoka ianao no hanjaka anivon'ny tokantrano tsirairay avy, indrindra izay manaraka izao fandarana izao. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.